Miarabantsika tsirairay avindray satria ity alakamisy fa 20 volana avrily ity ary misaotra an'Andriamanitra isika fa meny tombontsoa lehibe ary meny fofinaina mbola afaka mahita ny fahasoavany. Milohan'ny tirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia aray vavakisika. Tompo-Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay fa mbola afaka manana anjara ny amin'ny fahasoavanao indray. Misaotra ny hery izay omenao anay ary misaotra ihany koa ny amin'ny fitantananao. Izahay dia mpanota tokoa ka dia ifonanay aminao tompo ny tsy fahamendrehanay. Meteza ianao anadio anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary miantso ny anaranao eto anio izahay dia meteza akasika ny fona tsirairay avy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinaina antsika anio dia manao hoe mpanomeny tsara sy ny tonga lafatra rehetra. Mpanomeny tsara sy ny tonga lafatra rehetra. Nalaina amin'ny Salamo 5:190 manao hoe manokatra ny tananao ianao ka mahavoky soa ny zava-miaina rehetra. Amen. Ny famondrapo sy ny fitiavana mamy feno atsara-panahin'i Jehova dia natao atsika amin'ny andro rehetra iainantsika ary tokony ho velom-pakasitrahana ny tamin'ny manontolo anambara ny fahalala-tanan'Andriamanitra sy ny fitiavany. Hoy ny mpanao ny Salamo manao hoe ny mason'izao rehetra izao izay miandrandra anao ary ianao manome azy ny anina amin'ny fotoany, manokatra ny tananao ianao ka mahavoky soa ny zava-miaina rehetra. Raha mbola namidy ho andevon'ny ody isika dia tonga mahantra no ny amintsika izy izay manakarena voninahitra mba hampanakarena antsika ny fahantrany ary mety anontany fa na antsika isika hoe manatrosa ohatrinona amin'ny Jehova ahako. Manao soa ho antsika isan'andro mandritra ny taona i Kristy, miasa isan'andro ny fanahiny ary mamboatra ny fony lehilahy sy ny vehivavy, mitarika azy ireo amin'ny marina rehetra. Talohana ny nanomboana ny Kristy dia nilaza tamin'ireo mpianany nalahelo izy fa niraka mpananatra hafa izay toetra eo amin'izy ireo mandrakizay, ampitomboina ho antsika ny fahasoavan'i Kristy ary omena antsika tsy misy fetra izany. Eo anatrehan'izay fanataon'i Kristy sy izay ataony ho an'ny zanak'olombelona, tsy tokony hitondra fanahy-pisaorana ho azy ve zany isika? Isika samy isika ihany ve no hifanolotra fanomezana ka ho adinointsika ilay mpanome ny zava-tsoa rehetra sy tanteraka rehetra? Hoy manko Jehova hoe izay manome voninahitra ahy no omeko voninahitra. Tsy tokony andro hafa atrosa isika vao hanome fanahitra ho an'Andriamanitra. Ny asa dia mitaky fanohanana avy amin'ireo fananana kinina tamintsika ary tokony hanolotra ampahany eo amin'ny alitaran'Andriamanitra isika mba ara-pahalalana tahaka an'ilay fanatitra tsy misy fetra nataon'izay nataony ho antsika. Inona nataontsika dia aoka isika tsy hanadino an'Andriamanitra. Raha tia azy amin'ny fo manontolo isika dia tsy ho adinointsika ireo zavatra takiny amintsika ary mangataka itsika hitovy amin'ny Andriamanitra mba hakatahaka ny ohatry ny fahafoizan-tenan'i Kristy ka hanana fiainana feno fandavan-tena. Mbola misy olona mandroba an'Andriamanitra amin'ny ampahafolony sy ny fanatitra ve? Ataovy marina ny kaontinao. Aza atao ambanin-javatra ny adidinao amin'Andriamanitra. Aza atao tsinotsinona ny fanaovana fanatitra. Aza atao tsisy dikany ihany koa ny manampy an'ireny mahantra ireny ary raiso ho zava-dehibe ihany koa ny fanohanana ny asan'ny tompo amin'ny lafiny rehetra, na any amin'ireny fanorenana fiangonana na ny fanohanana amin'ny fantarana sy ny fampelezana ny soratra masina. Dia aoka izao sy ianao rehefa nohetana hilatsaka an-tsitrapo mihitsy hanome ireo izay natolotra Jehova ho antsika, entintsika hanohanana ny asany. Dia mba ho aminao tokoa anie izany ho mpiara-mony mampy amin'i Kristy ary tsy hitsangamena-tsany lanitra hijery sy hiteny ianao fa mahafaly tokoa ny manana anao ao amin'ny fanjakana. Vavakisika, saotra anao zay raha eo ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Ianao ilay mpanomeny tsara
sy ny tonga lafatra rehetra no isaoranay tokoa, satria ianao efa nidianay taloha, nitiavanay ianao. Tompo, misaotra ny amin'ny fampianarana izay omenao anay mandrakariva, ary ampianaro izahay mba handeha am-pamarinana, atoky ireo izay rehetra nomenao, ary koa mba tsy hanala-parakanao amin'ny lafin-javatra rehetra. Ampianaro ihany koa izahay ahay hankasitraka manomboka ao amin'ireo manodidina anay, ny ao an-tokantranonay, ary ahay hankasitrana anao ihany koa izay manome ny aina sy ny manome ny zavatsoa rehetra izay iainanay. Anaran'i Jesosy, amen.